En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, c'est les arénatés, conformément à la richesse de sa grâce. Rachetés, nous sommes rachetés voavidy. Dia ianaratsika foana hoe rehefa racheté zany tsika dia efa voavidy afaka tany amin'ilay zavatra taloha. Dia matetika tsika rehefa resahana io dia hoe natsoina dia hoe le fahafahana amin'izay afaka tany amin'izay namatotra taloha dia tsy voafatotra ninninina intsony. Fa eto côté anankiray amin'ilay hoe racheté voavidy. Rehefa voavidy tsika, inona moa zany ny zavatra hoe azo vidiana zany? Tsy tompony tena intsony. Rehefa voavidy tsika dia an'izay nividy atsika. Zay zany ny tena tokony ho fisainantsika isan'andro. Tsy hoe rehefa voavidy tsika dia afaka, dia libre amin'izay zany. Foana moa izy ny ten'Andriamanitra. Efa natsoina ho amin'ny fahafahana isika. Nefa aka tsy hoentintsika manaraka ny nofo zany, fahafahana izany. Ny zavatra tadiavin'Andriamanitra amintsika dia mafy izy zany. Ny zavatra tadiavin'Andriamanitra amintsika dia mitoetra ao anatin'ilay izay nividy atsika. Zany hoe rehefa mividin'ilay olona tsika tsy manana facture hoe tia ny facture aseho an'ilay olona isaka izay mandeha. Taloha tany amin'ny fanandevozana dia izay andevo izay voavidin'ilay tompony zany dia misy marika apetaka aminy. Dia iny zany no mitondra an'ilay olona mandehandeha eny ananiny eny. Dia tsy indraindray fa matetika ny olona tia hanakona an'iny foana. Tia hanakona an'iny satria hoe matoa misy an'iny zany dia tsy tompony tenany. Fa ao amin'ny Kristy isika tsy izay ny tokony ho izy. Zany hoe ny fividianana antsika tsy fividianana hafenina. Tsy fividianana hafenina hoe andevonianina zany. Zay mantsy ilay zavatra le taloha ilay situation tanany amin'ny esclavage taloha hoe misy marika napetaka zany dia iny fa andevonianina ka iny dia rehefa hoe andevon'ilay olona tamin'izany koa dia tsisy nizaniza mahazo mikitika an'iny fa ny tompony ihany mahazo manao izay tiany atao. Na dia hoe tena hoe debabeary anankiray andalovan'ny eo ka manino moa? Ohatra hoe tena hoe na tsy andevo ary zany ilay olona anankiray andalovan'ny eo. Kanefa ny fialahany tamaina tampoka dia tsy afaka manao ninninona ilay debabe io fa ny tompony andevo ihany no afaka manasazy an'ilay andevo. Dia tsika eo amin'ny Jesosy nefa tsy tahak'izay. Ao amin'ny Jesosy tsika, ilay marika eo amintsika tsy tokony ho afentsika. Ny andevon'izao tontolo izao no miafina. Ny andevon'izao tontolo izao no miafina hoe andevon'ny toaka ohatra dia miafina misotro toaka. Na andevon'ny fitsangatsangana ohatra dia miafina anaty hôtely rehefa manao ny ataony. Fa tsika voavidin'i Kristy tamin'ny ranontsika dia ilay mpividy atsika ny atsika hoentintsika mandehandeha. Zay no mahasamihafa anazy. Zay no mahasamihafa atsika amin'ny fividianan'i Jesosy atsika. Mitondra marika isan'andro tsika velona tao anatintsika. Nety ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe misy teny tonga. Ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko voalohany efa haintsika tsindreo hoe ny teny tonga nofo nonona any amin'ny andiny faha 7 misy an'izay ny teny tonga nofo nonona tamintsika. Io teny io no hoentintsika. Io zany ilay marika hoentintsika mandeha isan'andro. Io teny io no mila velona ao anatintsika. Hoentintsika naiza misy atsika. Miditra borao atsika. Misy teny ao anatintsika hoe mijoro amin'ny fahamarinana tsika mila mijoro amin'izay tsika. Fa tsy afaka asitsikitsika mihitsy ilay teny rehefa ohatra hoe tena ilay kolokolo ny tena rôle atao amin'ity borao ity. Dia ho asitsikitsika ilay teny hoe za mila mijoro amin'ny fahamarinana. Ohatr'izay mantsy ilay zavatra nytenenina teo hoe rehefa ohatra ilay andevo taloha rehefa ohatra hoe mamely totohondry debabe anankiray tsy andevo ohatra dia tsy afaka manao ninninina mihitsy. Miditra ao anatiny tsy afaka manao ninninina mihitsy ilay olana sy ny totohondry fa izay tompon'ilay andevo any manapaka hoe ho alefako ary ity andevo ity na ataoko an'izao ty andevo ity satria efa nividiko. Fa tsika ao anatin'ny fiarahana amin'ny Jesosy. Ao anatin'ny fiarahana amin'ny Jesosy tsika dia tena hoe raha miditra tsika
any amin'izay mandeha antsika zany any amin'ny tontolo misy antsika rehetrarehetra izay tontolo efa fantatsika hoe tontolo manao ahoana moa no misy antsika izao dia mila ny fahaveloman'io mividy antsika io tsika mila ny fahitana an'io ny vidy antsika io isika araka tenako teo tsy hafenina ny antsika ilay mividy fa ilay mividy ny antsika ny mila aseho fa izy nefany aseho tsy amin'ny kerintsika na amin'ny tanjantsika tsy aseho amin'ny kapasité antsika fa tsika rehefa vao ohatra ka tsisy teny velona atao anatintsika dia tsisy tsy mahay manao na inona arabaky teny tsika tsy mahay manao sitrapolona naneraka antsika arabaky teny tsika rehefa tsy velona atao anatintsika ny teny rehefa vao tsy miray tsy miombona amin'ilay tena fototra tsika dia ilay mividy antsika eto izany tena Andriamanitra dia mampirisika antsika hoe aza menatra mitondra an'ilay tiany ny vidianana antsika tsy iza fa Jesosy Kristy tany amin'ny talohany any amin'ny ilany matahotra an'izany hoe ndao ranga isitsika rehefa manao an'izao zavatra izao fa tsika ao amin'ny Jesosy tsy menatra tsika ao amin'ny Jesosy tena hoe manana fierté amin'ny hitondran'i Jesosy atsika hitondran'i Jesosy atsika fa tsy hitondrantsika anazy le teny tokony le teny zany no mitondra atsika fa tsy tsika no io ma tsy somary manahirana kely tsika no te hitondra an'le teny hoe atao amin'ity toerana ity dia mandeha ilay izy rehefa aveo hoe io nke misy famondram-po foana lehibe ny famondram-po misy an'ilay teny iny hoe là où la péché abonde la grâce abonde zany hoe any amin'izay misy fahotana dia hoe zay efa misy an'iny teny iny dia tsika ny te hampiasa an'ilay teny tsika ny te hampiasa an'ilay teny na koa hoe tsika ny te hampiasa an'ilay teny eny amin'izay mampetipety atsika fa ny tena marina amintsika dia tsika ho entin'ny teny tsika ho taritiny fanan'Andriamanitra ny zavatra mandiso atsika matetika dia nomentsika fanomezam-pahasoavana dia ny danger ny zavatra tena loza mila evitentsika dia indraindray ilay zavatra nomena atsika no mitarika atsika satria teny faminaniana nomenanao ohatra teny faminaniana dia lasa iny no mitarika lasa mpaminany zany hitaritanao ny tenanao zay nano tsy haiko hoe inona ny fanomezam-pahasoavana ho anatintsika ao mahay maminany ve tsy haiko manasitrana marary ve dia lasa iny no avela tena hoe hita be tsy izay ny tena fiarahantsika amin'Andriamanitra tsika tsy hitarity ny fanomezam-pahasoavana osotra masosotra ozy izy papo zay fa tsika tarity ny tenin'Andriamanitra amen tsika fanana ny teny fa tsy manana teny le manana fanamasina tena mino fa fanamasina miasa be anatinareo anazavan'izay mila manana teny velontsika ao anatintsika mba rehefa tonga ny fotoana tena hoe hijoroantsika eny amin'ny olona dia io teny velo io no miasa ao anatintsika fa tsika amin'ny mahafanana an'ilay teny atsika dia tsika zany tsy mahana fahefana mihitsy tsika hoe asitsiko ty teny telo fa tsy mety indray eto zay no mahafanana ny teny atsika fa raha manana teny tsika dia manana safidy tsika hoe eto ty teny ty mety eto ty teny ty tsy mety fa rehefa fanana ny teny tsika dia na fotoana zay mampety ny teny dia mivoaka izy tsy kapasité atsika ilay izy zay le teneko tamina latsinainy tsika rehefa nandray an'i Jesosy rehefa nividian'i Jesosy moa zany no resaka eto tsika rehefa nividian'i Jesosy tsy hoe version améliorée ka manana kapasité hoe za lasa mahay an'izao fa tsika efa voavidy rehefa tsy nividiantsika dia ilay zavatra taloha foana no mivoaka eo fa ny kapasité atao anatintsika dia Jesosy Kristy no miseho amin'ny alalan'ny teny velona ao anatintsika le izy zany tsy kapasité akitsika hoe tena hoe efa nanako ranga zany tena tsy mijangajanga zany ntsony tena efa vitako zany tsy manana kapasité an'izany ianao fa andana enao
aza maketo amin'ny sekoly mandritry ny ray volana fa ohatra hoe amin'ny alina mandehandeha eny tsara lalàna eny ny toerana misy anao izay le tenen'ny pastera miamina tamin'ny ana hoe aiza ny toerana tokony alehanao mandritry ny ray volana zany ianao tsy maketo amin'ny sekoly fa mandritra ny ray volana ianao amin'ny alina ianao dia eny amin'ny tsara lalàna iny ianao mandehandeha dia ety ananana kely ety dia jerevo za tsy manao hoe ahoana fa kapasité raha kapasité anao mantsy le izy dia tonga dia voatohatra ao foana iny na hoe afaka 10 taona ary fa matsy kapasité anao azy na afaka herinandro tandremo fa kapasité an Jesosy le izy velona atao anatintsika kely sisa tsika zany rehefa tsy manana fiangonana dia tsy manana incapable tsika dia zao amarana anazy tsika tsy tarity ny fanomezam-pahasoavana sady famitinana zany tsika tsy tarity ny fanomezam-pahasoavana hoe tena zao ny fanomezam-pahasoavana ananako dia lasa tena fandaontsika iombona amin'ny teny foana ny teny mila velomina fa ny tena mila vonoina ny teny velomina isan'andro ny teny isatraka mantenena eo tenen'ny pastera Sandra Trambaly hoe ohatra ny rivotra iainana io mila velomina sekondra amin'ny fandimby rehetra fa ny tena mila vonoina dia rehefa maty tsika dia miseho amin'izay le sertifika ny hividianana tsika tamin'ny rany miseho le sertifika ny hividianana tsika tamin'ny rany hoe voavidin'i Kristy tsika dia rehefa voavidin'i Kristy tsika dia tsy isika tsony no hitan'ny olona fa tena hoe tsara le Jesosy ao anatiny misaotra an'Andriamanitra sika ny amin'ny fahasoavany misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny teny mino aho fa mpanompon'Andriamanitra tsy raharay avy manatrika eto ny mpanompon'Andriamanitra tsy hoe izay mitazona micro fa tsika rehetra mpanompon'Andriamanitra daholo so manareo fa maninona mpanompon'Andriamanitra reto no tenenina zany hoe mpanompon'Andriamanitra rehetra manatrika eto dia feno teny ao anatiny dia izay teny izay mitarika ny tontolo androntsika na any ampiasana na ao atokantrano na eny amin'ny bandy akama na any ampianarana tsy miova le teny fa Jesosy foana ny anarany amen vavaka tsika raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay ny amin'ny fahasoavanao mankasitraka ny amin'ny fitiavanao ny fahavelomanao no mety aminay indrindra teninao mitoetra ty anatinay mitondra fiadanana teninao mitoetra ty anatinay mitondra fifaliana teninao mitoetra ty anatinay mitarika anay amin'ny fahamarinana aminao tompo misaotra ny amin'izay rehetra efa nomenao fandroany zay manavao indray fa ny fahavelomanay dia ilay teny velona sy mitomba ty anatinay mitarika anay isan'andro amin'izay rehetra le anay sy izay ataonay voninahitry ny anaranao terizo ny teny ho velona hitombo azo aina ty anatinay amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen mpanompon'Andriamanitra manaraka alleluia ndaontsika mbola hivavaka saotran'i Jesosy tsika ny amin'ireo teny marobe izay omeny Jesosy atsika maraina teny multivitamine complet mihitsy omeny Jesosy atsika amin'ity maraina ity asandrato ny tananao dia mivavahinao misaoran'ny tompo teneny izy hoe misaotra Jesosy ny amin'ireo teny rehetra izay alefanao ho anay indray amin'ity maraina ity raha eo mankasitraka misaotra fa miteny aminay foana ianao ary mandefa mpanompo izay irahanao amangy sy kasika anay indray amin'ity maraina ity raha eo mamangy anay manokana eto indray ianao amin'ny anara maheran'i Jesosy avy any Nazareta amen alleluia misy ten'Andriamanitra atao amin'ny Isaia 1:7 dia ny 9 Isaia 41:10 zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy aza matahotra ianao fa momba anao ary aza mierikerika foana fa izano Andriamanitra ao mampahery anao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako aho amen efa akatroky ny famaranana ny taontsika zao fa eto Andriamanitra dia mamerina ny titeny amintsika hoe aza matahotra ianao fa momba anao alleluia tsy haiko ianao nefa mieritreritra sahady hoe anahoana indray zao io taona 2026 io fa nivaly ny androany dia hozy Andriamanitra aminao hoe aza matahotra fa momba anao alleluia aza mierikerika foana
fa izano Andriamanitra ao. Mampahery anao sady mamonjy anao. Eny mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarina koa. Tia-pahery anao zany andro amin'ny maraina fa ny tantaram-piainanao, mombamombanao rehetrarehetra dia miafinao ambadiky ny fomban'Andriamanitra sy ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainanao manokana. Zay mahatonga anao tsy tokony haka référence amin'ny fiainan'ny hafa, na haka référence amin'ny fiainan'ny mpiara-miasa na mpiray tanàna, mpifanolo-bodirindrina, na tsy haiko hoe mpiray tam-po, nizaniza, fa spécial mihitsy ny fitondran'Andriamanitra anao. Alléluia. Ary mila manana antoka ianao fa Andriamanitra eto no miteny fa aza matahotra ozy izy fa za ozy izy momba anao, ary za mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako. Alléluia. Raha mandinitsika tantaram-piainana lehilahy anankiray, Mosesy no anarany. Exodus toko faharoa misy ny tantaram-piainan'i Mosesy. Ozy ny ten'Andriamanitra ny teny voalohany. Ary nisy lehilahy anankiray avy amin'ny mpianakavin'ny Levi sady nakavady tamin'ny zanakavavin'ny Levi, dia nanananaka rahavehivavy ka niteraka zazalahy, ary rehefa hita ny fahazaza tsara izy dia nafeny ny telo volana. Ary rehefa tsy azo nafenina intsony izy dia nangalany fiara zozoro ka nipetahany asfalta sy ditiny fiara, dia napetrany tao ny zaza, ary napetrany tao anaty zozoro teo amoron'ny ely ny fiara. Ary ny anabaviny janona teny lavidavitra eny mba ahita izay atao aminy. Ary nidina ny zanakavavin'ny Farao mba handro taony ely, ary ny ankizivavy nitsangatsangana teny amoron'ny ely, ary raha nahita ny fiara teo anaty zozoro ny zanakavavin'ny Farao, dia naniraka ny mpanompo vaviny iray izy ka napaka azy, ary noho ny sokafany dia hita ny fahazazakely, ary indro fahazazalahy mitomany, dia namindra fo tamin'izy ka nanao hoe isan'ny zanaky ny Hebreo ty. Ary hoy kosa ny anabaviny tamin'ny zanakavavin'ny Farao, andeha aka pitaiza amin'ny vehivavy Hebreo va aho, aka ty aminao mba hitaiza ny zaza ho anao. Ary hoy ny zanakavavin'ny Farao taminy, andeha ary, dia lasa razazavavy ka naka ny reniny zaza. Ary hoy ny zanakavavin'ny Farao taminy, ento ity zaza ity ka tezao aho, fa izaho andony karamanao, dia netindra vehivavy ny zaza ka nitezainy. Ary rehefa lehibe ny zaza dia netiny tao amin'ny zanakavavin'ny Farao izy, ka dia tonga zanany, ary ny anarany nataony hoe Mosesy, fa hoy izy satria tamin'ny rano no nangalako azy. Amen. Tantaram-piainan'i Mosesy manokana sy ny programa efa nomanin'Andriamanitra ho azy. Mosesy dia voahomana ho libérateur na ho mpanafaka ny zanak'Israely tao ambany fanadevozan'ny Egyptianina izay nanandevo an zareo tamin'izany fotoana izany. Fa teo amin'ny fotoana izay naterahan'i Mosesy mihitsy dia fotoana anankiray izay tena sarotra, satria nisy didina voaka fa ny zazalahy rehetra avy amin'ny taranak'i Hebreo dia tsy maintsy vonoina, fa ny zazavavy kosa dia ho velomina. Zany hoe faly sahirana zany ray aman-dren'i Mosesy tamin'izany fotoana izany, satria naniry zaza ka terada nahazo fahasoavana. Nefa le fahasoavana indray rehefa avy eo nivadika problème. Hoy ny Baiboly hoe tamin'ny voalohany izy mbola azo nafenina izy tao anatin'ny telo volana. Zany hoe tsy haiko hoe natao ny fomba rehetrarehetra, tsy hainona Mosesy mitomany rehefa amin'ny alina, na tsy haiko hoe ahoana ny fomba rehetra nafenana hoe misy zazalahy ao amin'ny tokantrano iray io. Nafenina izy tao anatin'ny telo volana. Fa rehefa tonga ny fotoana tsy nafahana anafina le izy tsony, dia tsy maintsy nandraisana fepetra, ary zay mety hoe fepetra tsy nieritreretinao hoe ho andaovanao zanaka hoe ho andeha ho alefa any amin'ny ranony ely. Tsodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy mba handray fahasoavana tsy azo afenina ny ianao. Alléluia. Tamin'ny voalohany Mosesy mbola azo nafenina, fa rehefa tao aorianan'izay amin'izay tsy azo nafenina intsony, fa tsy maintsy fantatry ny olona hoe misy zazalahy tsy amin'ny etsy tokantrano etsy. Nalainy Mosesy dia natao tao anatin'le fiara, dia nasiana dity, nasiana colle, dia nalefa teny amin'ny renirano ely. Resaka tsika eto hoe destiné sy fitondran'Andriamanitra. Za mbola tsy tany amin'ny ranony ely fa raha ny fahafantarako an'io renirano io dia ao no misy ny voay farak'izay ngeza indrindra eto ambonin'ny tany, 8 mètres, 9 mètres ny angezan'ny voay ao anatin'io rano io. Fa maninona Mosesy ny tsy lany voay tao anatin'ny reniranony ely tamin'izy mbola zazamena. Alléluia. Satria misy fitondran'Andriamanitra azy manokana ny amin'ny anjara voatendriny izay tsy maintsy ho tanteraka eo amin'ny fiainany, dia Andriamanitra no mitondra sy mandrafitra sy mandrindra ny zavatra rehetra mba ahatonga ny Mosesy ho tafavoaka foana, ninninona sedra, ninninona etape
dia zao tsy maintsy tafavoaka Mosesy. Alleluia. Androany maraina mampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy tahaka ny ten'Andriamanitra teo milaza hoe aza matahotra hozy izy fa za momba anao. Tahaka ny nomban'Andriamanitra Mosesy dia tahaka an'izany koa nomban'Andriamanitra anao. Ny amin'io taona 2026 ho avy anitsaka io dia efa miteny aminao sady Andriamanitra aza matahotra. Alleluia. Dia ny zavatra nagaga tamin'ny fitondran'Andriamanitra Mosesy dia zao. Ohatrany hoe napetraka Andriamanitra tao amina refuge, tao amina toerana izay ahafahan'ny Mosesy manana fierena tsy azon'izaniza kitikitihana. Nefa ao amin'ilay toerana izay namoaka an'ilay didy ihany, dia eo ihany no navadika Andriamanitra ho vahaolana ho an'ny Mosesy mba tonga azy tsy ho ringana tahaka ny zazalahy Hebreo rehetrarehetra izay naringana tao ambadiky ny didy izay navoaka. Alleluia. Zany hoe lasa ilay mpamoaka didy ihany zany rehefa avy eo no tsy afaka manao ninninina amin'ny Mosesy satria any mihitsy no adresy ny tondran'Andriamanitra azy. Rehefa nalefa lay fiara dia zao ohatrany hoe rendez-vous prophétique ara-paminanina amin'ny fotoana sy ora izay andehanan'ny zanakavavy Farao mandro eo amin'ilay rano fandronya eo moron'ny renirano dia eo mihitsy no iny mihitsy no fotoana natongava Mosesy teo amin'ilay toerana. Alleluia. Dia zao rehefa nisokafana ilay izy dia fantatra avy hatrany fa zanakalahy Hebreo ny ao anatin'ilay zazalahy Hebreo ny ao anatin'ilay fiara izay misy amin'ny Mosesy. Fa zao ny zavatra nitranga. Nikasihan'Andriamanitra ny fon'ilay zanakavavy Farao tsy hoe hidenonsean'ny Mosesy fa lasa niadoptean'ny Mosesy izy. Dia namoaka didy manomboka androany ty zazalahy ty zanako ty zazy ty. Tsy azon'izaniza kitikitihany ty zazy ty fa za no reniny, za no hitaiza azy. Alleluia. Dia sady voavaha ny problème Mosesy ao anatin'izay dia sady voavaha koa ny problème ilay zanakavavy Farao izay te hanan-janakalahy tamin'io fotoana io. Alleluia. Dia rehefa avy eo nomen'Andriamanitra fahendreny Miriam tamin'izany fotoana izany. Miriam moa io mazava tsara na dia tsy voasoratra ara ny anarany. Dia ozy izy zazakely, zazavavy kely. Miteny hoe ianao nga mitady nonoa ianao hitaizan'ity zazy ty. Dia okey ary ozy izy ilay zanakavavy Farao raha mahita ianao dia ndana fa tsy maninona. Dia zao ny renin'ny Mosesy indray rehefa avy eo nalaina, nampanatsona andeha hitaizan'ilay zanany izay olana ho azy hoe ahoana ny fomba hitaizako an'ity zazy ty, ahoana ny fomba hanafenako azy. Fa zao lasa nandraisan'ny prime, nandraisan'ny karama ny fampinonoan'ny zanany nitaizan'ny zanany tamin'izany fotoana izany. Sambako mahita hoe olona mampinono ny zanany nitaizan'ny zanany nefa mandray karama isam-bolana. Alleluia. Ohatra izany Andriamanitra rehefa miasa eo amin'ny fiainanao, misy lalana sokafany tsy azo eritreretina hoe amin'ny fomba ahoana ny apossible an'izany. Zaza ohatra ny hoe tokony efa ho faty, tokony efa ho afoy. Lasa miteraka olona hoe ahoana ny momba n'ity zazy ty, fa lasa tsy hoe problème Mosesy fa lasa fahasoavana, manampy fahasoavana, lasa mampidibola indray ny fitazana Mosesy ao anatin'ny tokantrano tamin'izany fotoana izany. Alleluia. Dia rehefa avy eo amin'izay zay Mosesy vao nentina naverina tany amin'ny zanakavavy Farao. Inona ny antony? Aiza le chrono? Satria Mosesy tamin'izany fotoana izany dia nomanina ho libérateur. Zany hoe Andriamanitra zany mialohan'ny ampiasany ianao dia tsy maintsy homaniny aloha ianao, tsy maintsy volavolainy aloha ianao. Zay ianao vao apetrany sy avoakany amin'izay ohatra hoe zao zavatra rehetra zao izy dia miandry fatratra ny fanehoana ny zanak'Andriamanitra. Problème antsika indray dia tsy te handalo an'io sekolin'ny famolavolana io fa tonga dia te handalo amin'ilay sekolin'ny fanehoana. Tsy maintsy andalovana foana ny sekolin'ny famolavolana tahaka ny namolavolan'Andriamanitra ny Davida tany ampiandrasan'ondry. Tany izy aloha mivolavolaina. Satria izany ondry zany tsy haiko ianao raha efa niandry ondry fa za aloha efa niandry ondry. Izany ondry zany tena madity zany raha ianao miteny hoe aty ny lalana tsy makany izy fa makany amin'ilay tiany atao ihany. Dia zao ny zavatra nitranga. Tany mihitsy no namolavolan'Andriamanitra ny Davida tamin'izany fotoana izany. Nivolavolaina izy tao anatin'ny fiandrasan'ondry mba hahatonga azy afaka hitondra ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Dia ohatr'izay koa nitondran'Andriamanitra Mosesy. Nalefan'Andriamanitra Mosesy tao an-tranon'ny Farao mba hahalalan'ny Mosesy hoe inona daholo ny zava-miafina
momba ny fahendrena Egyptianina sy ny andriamanitry ny Egyptianina sy ny kolotsaina Egyptianina sy ny rehetrarehetra momba ny Egyptianina. Dia zay Mosesy vao afaka ampiasaina hifanandrina amin'ny Farao sy ny Egyptianina. Alleluia. Fa ny zavatra nitranga tamin'ny fiainan'i Mosesy dia zao, raha mamaky ianao ny manaraka eo amin'ny Exodus 2 ihany, 1:20. Ary tamin'izany andro zany rehefa lehibe Mosesy dia nivoaka nakany amin'ny rahalahiny izy ka nijery ny fanompoana mafy. Ary nahita lehilahy Egyptianina nanavokavoka ny anankiray tamin'ny Hebreo rahalahiny. Dia niherikerika izy ka no nihitany fa tsy nisy olona dia nivonoany ilay Egyptianina ary nasitry ny tao anatin'ny fasika ny faty. Ary noho ny ampitsony iny dia nivoaka indray izy. Ary indreo nisy Hebreo roa lahy niady dia hoy izy tamin'ilay diso, nahoana no mamono ny namanao ianao? Fa hoy izy, iza no nanindry ny lahy ho mpanapaka sy mpitsara anay? Mikasa hamono ahy, koa va ialahy? Tahaka ny namono ny lahy ilay Egyptianina. Dia raiky tahotra Mosesy ka nanao hoe, ay fantatr'olona izany. Loatra janitsika eo. Nanomboka teo zany Mosesy dia ohatran'ny efa misy faniriana, ohatran'ny efa misy etaeta teo libérateur ao anatiny. Fa mbola tsy napetraka Andriamanitra ho libérateur izy. Fa izy fotsiny efa manomboka manana faniriana hoe, ary ohatran'ny tsy normal rehetra zanak'Israely rehetra zany andevoziny ohatr' zao tahaka le nentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo le resaka andevo. Dia zao nanomboka nanam-paniriana izy. Nefa hozy ny ten'Andriamanitra Zakaria 4:9, tsy amikery na mimpatanjahana fa mifanahako irery ihany ho Jehovah Tompo maro. Zany hoe Mosesy zany nieritreritra fa violence, tanjaka, force, hery no entina hanafahana ny zanak'Israely ambany fanadevozan'ny Egyptianina. Dia nieritreritra izy fa ikotrana hanao commando spécial, hanao marine, satsia hoe inona daholo ny force spéciale rehetrarehetra afaka miady ao anatin'izany, misoko mangingina mamono any amin'ny tsitan'ny olona dia asitrina any anatin'ny fasika. Dia nieritreretany fa zay ny fomba hanafahana ny zanak'Israely. Indray mety misy fomba eritreretintsika hoe zao ny tokony ho izy ho amin'ny tokony ho fampiasan'Andriamanitra antsika na tokony hanaovantsika ny programan'Andriamanitra. Ekena fa ohatran'ny fanandrify amin'ny programan'Andriamanitra ihany le izy hoe hanafaka ny zanak'Israely ny ao am-pon'i Mosesy. Fa saingy tsy amikery na mimpatanjahana fa mifanahako irery ihany ho Jehovah Tompo maro. Alleluia. Mampahery anao zany fa misy programa tian'Andriamanitra ho tanterahany eo amin'ny fiainanao. Fa le izy tsy amikery, tsy ampatanjahana, tsy amin'ny fahaizana, tsy amin'ny fahalalana. Fa Andriamanitra no manatanteraka le izy amin'ny fotoana anatanterahany azy sy amin'ny fotoana anehoany sy ampiasany ianao sy hanamarinany ianao. Alleluia. Tao ambadik'izay Mosesy rehefa fantatry Mosesy fa fantatr'olona ilay famonoany an'ilay Egyptianina dia lasa izy nandeha nitsoaka. Ohatran'ilay resaka momba ny lasany teo hoe mitsoaka ny amin'ny lasany Mosesy dia nieritreritra izy fa hitady fiainana tranquille, hitady fiainana paisible lavitry ny programan'Andriamanitra. Nandeha izy araka nambaran'ny Baiboly dia teo eo amin'ny 70 taona teo eo Mosesy no niaina tany amin'ny manodidina ny tendrombohitra Sinay tany amin'ny Jethro rafozany. Nefa zao tsy ny lasany no nanenjika azy fa noaviny no tsy maintsy namerina azy any amin'ilay toerana izay tsy maintsy hitadiavan'Andriamanitra azy sy ho ampiasan'Andriamanitra azy. Alleluia. Indray mety misy zavatra eritreretintsika hoe andosiritsika, hoe hitsoahantsika. Dia mieritreritra ianao hoe ohatran'ny hoe manampitsofiny hoe avelao ao zareo iainao ao Egypte fa ato efa milamina, efa tranquille miaraka amin'ny Jethro rafozako ato sy ny vady aman-janako. Fa zao rehefa tsy zay ny programan'Andriamanitra dia tsy maintsy averin'Andriamanitra eo amin'ny case départ ianao, averin'Andriamanitra ndray mandeha mba irektifiena an'izay lasa tsy maintsy nitsoahan'izay. Nisy fotoana ny Jakoba nieritreritry ny andositra ny Esau hoe hitsoaka ny Esau izy. Fa zao tsy maintsy misy fotoana anankiray na tiany Jakoba na tsy tiany, tsy maintsy niverina teo amin'ny Esau indray izy. Zany hoe ilay sekoly tsy afaka Jakoba tamin'izany fotoana zany dia tsy maintsy manao repesage ndray mandeha izy, mamerina ndray mandeha izy an'iny sekoly zay tsy nahafahany tamin'izany fotoana zany. Mampahery anao zany androany fa misy zavatra eo amin'ny fiainana tsy natao hitsoahana fa misy zavatra natao hatrehana. Fa mieritreritra ianao hoe mitsoaka
nefa izy mbola mahatratra ho aloha indray mandeha rehefa avy eo. Fa tahaka ny Mosesy dia zao tsy maintsy naverina izy naverina taty Egipta na dia nieritreritra hoe efa nanana fiainana milamina vady aman-janaka sy ny sisa ohatran'ny hoe efa nanadino ohatran'ny hoe efa tsy tsaroany intsony zany fiainana any Egipta zany. Fa inona ny antony? Tsy maintsy navoaka avy ao Egipta aloha Mosesy mba ahafahan'ny Mosesy mamoaka avy ao Egipta. Inona le Egipta? Le Egipta dia tsy le tanàna fa le zavatra rehetra izay mitoetra ao anatin'ny fahatsiarovan'ny olona araka nefa ny zarain'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza hoe aza mahatsiaro ny lasa hozy izy na misaina ny taloha fa ankehitriny manao zava-baovao. Zany hoe misy olona zany navoaka ny Egipta, zanak'Israely rehetra navoaka ny tany Egipta fa zao izy no nivoaka ny Egipta fa ny Egipta tsy tafavoaka tao anatiny fa mbola mitoetra ao anatiny foana. Zay mahatonga ny zareo any amin'ny bokin'ny Nomery 7:12 ny 14. Tsy haiko hoe efa mapolopolo taona ny taty aoriana, tsy haiko efa 20 taona, 20 taona, 30 taona taty aoriana dia mbola misy mieritreritra hoe andaontsika hiverina indray mandeha any Egipta. Andaontsika hifidy pitarika dia andaontsika hiverina any Egipta. Zany hoe ny vatany no nivoaka ny Egipta fa ny mombamomba azy rehetrarehetra sy mifanahany dia mbola miraikitra sy voafatotra any Egipta. Anika na dia efa hoentin'Andriamanitra any amin'ny tany Kanana ary izy dia mbola mieritreritra hoe andao indray mbola hiverina any Egipta. Zay mahatonga ny Mosesy tsy maintsy navoaka ny Egipta aloha mba ahatonga ny Egipta tena ohatrany hoe vida tanteraka ao anatiny. Aleloia. Tahaka ny nanafahan'Andriamanitra anao amin'izao tontolo izao. Aleloia. Tsy hoe zanak'Andriamanitra ianao fa izao tontolo izao mbola tsy afaka tanteraka ao anatinao. Ohatrany hoe tsy haiko mety misy hira mandeha ngambany dia mety mahatsiarotsiaro ianao. Tsy ataoko moa le hira fa sao dia eritreretinao hoe ahoana koa ary zany hira zany. Na 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 na. Nji tamin'ny taona 90 zany. Tamin'ny taona any zay ihany. Manao ahoana izy ihany zao? Mbola tsy tafavoaka ny Egipta ianao raha mbola manana an'izany. Zany hoe mety miaina amin'ny fiainana iainanao androany ianao amin'izao 2025 zao. Fa ohatrany hoe mbola manenjika ianao le lasa tamin'ny 70, tamin'ny 80, tamin'ny 90. Nji any zay ihany. Manao ahoana izy ihany zay? Fa zao aoka ianao karazana kristianina tafavoaka ny Egipta. Tsy misy manaranaraka anao intsony. Noho ny amin'ny krono dia mamarana. Saotra ny Jesosy tsika ena amin'izay teny fo izay omeny Jesosy atsika izay sy ny mpanompo rehetrarehetra izay nalefan'Andriamanitra ny teny tamintsika tamin'ity androany ity. Ndao tsika hitsangana dia hisaotra an'Andriamanitra. Hozy ny ten'Andriamanitra hoe aza matahotra ianao izy izy fa zaho izy mitantana anao sy mitondra anao. Aleloia. Ny fitondran'Andriamanitra anao dia fitondrana spesial. Amin'ity famaranana ny taona ity dia hozy ny ten'Andriamanitra izao amin'ny Deutéronomie 9:20. Mason'i Jehovah hozy izy mitsinjo azy manomboka amin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafaranany. Amin'ity fiafaranany taona ity dia mijery anao manokana Andriamanitra, mitsinjo anao manokana Andriamanitra, mitantana anao amin'ny tana-kavanan'ny fahamarinana izy dia zao ho avoakan'Andriamanitra amin'ny 2025 ianao dia ho ampidiriny amin'ny 26 dia ho avoakany amin'ny 26 indray dia ho ampidiriny amin'ny 27 amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Sandraton'ny vavaka ao dia misaora azy makasitra azy ny amin'ny teny rehetra izay nomeny antsika dia amin'ny timarain'ity. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka anao zany amin'ny teny rehetra izay nomena ho anay. Misaotra ny amin'ny famanginao mahagaga. Misaotra Jesosy ny amin'ireo mpanompo rehetra izay nalefanao teto amin'ny toerana miaraka amin'ny fahasoavana maro loko sy ny teny rehetra izay nalefanao avy eny ambava ny mpanompo rehetra izay nirahanao teto tamin'ity marain'ity. Misaotra Jesosy fa mitahiry anay sahady ianao ary manambara ianao fa mitantana anay amin'ny tana-kavanan'ny fahamarinanao. Ho anao ny voninahitra sy ny fankasitrahana mandrakizay amin'ny anara maheran'i Jesosy avy Nazareta. Misaotra Tompo ny amin'ny fitondranao ny fiainanay ny amin'izay rehetra ho ataonao amin'ny fiainanay manokana ihany koa. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanavahanao. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra spesial izay ataonao amin'ny fiainanay izay tsy tovizanay amin'iza n'iza. Makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika hiteka ho an'i Jesosy. Aleluia. Tain'i Jesosy daholo tsika dia amen. Ndao tsika hivavaka. Jesosy misaotra betsaka ny amin'ny fitantananao anay, fitondranao anay, ny fanomezanao anay tombonandro-pahavelomana izay anananao programa lehibe
eo amin'ny fiainanay izany fanomezanao fahavelomana sy mbola hitahirizanao anay mbola ho isan'izay vely zany androany tratra ny ty alarobia tsy miverina ntsony mandrakizay ty Jesosy a misaotrany amin'ny teninao a ary ny amin'ny teninao dia tena mino zay ara-pianaro iny fa eto ianao satria narona telo mivory amin'ny anaranao dia eto ianao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenena aminay dia manambara ny sitraponao aminay makasitraka indrindra Jesosy a amen. Ndao ity tanana mafy foantsika ho an'i Jesosy a Alléluia dia mahazo ny toerana tompoko amen. Mahafinaritra miaraka amin'ny Jesosy dia mahafinaritra be koa ny mahalala an' Jesosy. Rehefa mahalala an' Jesosy sika dia mbola mahafinaritra koa ny mahalala ny eo am-pon'i Jesosy satria ny eo am-pon'i Jesosy atsika mahafinaritra le manana an' Jesosy amen. Alléluia. Tenenao zany aloha ny akaikinao hoe mahafinaritra hoe le mahalala an' Jesosy dia mahafinaritra le manana an' Jesosy amen. Alléluia. Ndao tsika mba anao tahaka ny finoan'ilay vehivavy ilay kapiteny anankiray androany tsy nanahirana an' Jesosy izy hoe mba tahio mba mangavy Jesosy ndao arifa mananolana ny zanako misy olana ny fiainako fa ndao mba hanana ny finoan'ilay kapiteny tenena iray fotsiny Jesosy dia afaka hanovany zavatra rehetra eo amin'ny fiainako zany amen. Satria izy le Andriamanitra tompony teny no sady Andriamanitra teny dia tena mino venao zany androany Alléluia fa zay teny voarainao eto isan'andro isan'andro amen dia ampoanao ampiovany zavatra rehetrarehetra ary avelanao anovany zavatra rehetra sady anovanao no anovany situation dia ho karazany enganenao hanana n'io karazana finoana kapiteny anankiray io mitenena fotsiny amiko Jesosy androany averenao zay tenena Jesosy amiko androany manambarany teninao amiko androany na ho teny mpantsina na ho teny mampahery dia ho raisiko zany ary inoko zany anova sy anova ny fiainako amen amen. Raha isika ny teny ao amin'ny asan'ny apôstôly zay le teny avy amin'i Jesosy ho anao toko faharoa andininy fa enina amby roapolo asan'ny apôstôly toko fa azafady asan'ny apôstôly toko faharoa fito fotsiny asan'ny apôstôly toko fahatelo andininy fa enina amby roapolo azafady indrindra tompo asan'ny apôstôly toko fahatelo andininy fa enina amby roapolo zao voalazany teny Andriamanitra rehefa nanangana ny mpanompony ny zanany zany hoe Jesosy Alléluia dia naniraka azo aminareo voalohany izy hitahanareo amin'ny fialanareo rehetra amin'ny faratsianareo isam-batan'olona averintsika farany Andriamanitra rehefa nanangana ny mpanompony zanany Jesosy dia naniraka azo aminareo voalohany mitahanareo amin'ny fialanareo rehetra amin'ny faratsianareo isam-batan'olona amen. Naniraka ny Jesosy voalohany hitahantsika sekoly ny fitahim-panasy ny fanambiana toetra ary tokantrano androany amen. Naniraka ny Jesosy rehefa nanangana ny Jesosy izy Andriamanitra dia naniraka azo aminareo voalohany hitahanareo amen. Hitahanareo satria mila an'izany fitahiana zany daholo ny olona rehetra ary zay fitahiana zany dia ilainy eto an-tany fa tsy ilaina intsony any an-danitra any amin'izay misy an' Jesosy amen. Fa mila fantatrao ny fomba azahoanao n'ilay fitahiana ary mila fantatrao ny marina fahanao misitraka ilay izy mba tsy ho diso fitahiana ianao satria ny fitahiana tsy hoe vola ny fitahiana tsy hoe zavatra omena sy zavatra ranofo mivaingana ara-materialy amen. Fa ny fitahiana ampianarina antsika eto foana Alléluia amin'ny endriny maro samihafa fitahiana zao Jesosy fitahiana ho anao amen. Ny fitahiana Andriamanitra manao fanekena aminao Alléluia amen. Ozy izy hoe Andriamanitra manangana an' Jesosy naniraka azo aminareo voalohany hitahanareo amin'ny fialanareo amin'ny faratsianareo isam-batan'olona. Andriamanitra ry havana dia tena te hitantsika fa zao melohany hitahiana atsika ary afaka mitahantsika izy fa melohany hitahiana atsika tia ny ala amin'ny faratsiana isam-batan'olona tsika. Raha misy zany mamaika an'Andriamanitra voaloha dia tsy ianao voata fa ianao tia ny ova fa zay ny mahandriamanitra azy sy ny fahatsapana mahandriamanitra azy fa raha amintsika olombelona indray izy dia atsika moa ampianarina amin'izay foana mba hiova amen. Dia tiatsika indray tsika tena hoe voata teo voata Jesosy zay indray izy amintsika olombelona fa amin'Andriamanitra indray tiany ianao aloha hiova vao ho tahiana
gazavadika le système ozy le olona zay mba tsy isy ny blame. Amen. Tsy hoe te ho tahina aloha Jesosy dia zay vao mba hiova. Fa mila miova aloha ianao zany vao afaka ho voata. Amen. Dia zao le teny zany. Mila miova sasy ianao. Mila miala amin'ny faratsiny tsika. Zay mampalahelo sy matesin'Andriamanitra. Mila miala amin'ny fahotana zay asain'Andriamanitra tsy ho ataontsika tsika. Fady atsika ny manota eny zany hoe fady atsika ny manota hoe. Halleluja. Tena zay mihitsy le izy. Amen. Mila miala amin'ny fahazaran-dratsy tsika. Mila miala amin'ireo zavatra karazany toetra maro toriana eto foana tsika. Raisoanao zany teny zany. Amen. Mila miala amin'ny karazam-paratsiana sy ny fahazaran-dratsy maro isan-karazany tsika. Milona itoiza ao anatin'ilay teny dao mba samy andinika kely vetivety. Fa na masina dia manana asa goavana ankoatra ny mamery mampiaika anao izay tsy mety ataonao. Amen. Mba ahafahany manampy manovanao. 5 segondra fotsiny inona ny tsapanao. Raha zay le teny ka tonga avy amin'Andriamanitra anao, inona ny tsapanao zany fa mbola misy zavatra tsy maintsy tena mila iovanao. Fahazaran-dratsy matetika mitranga sy ohatrany hoe mbola tsy mety afaka. Dia hoy Jesosy androany tia ny iova amin'izany ianao. Amen. Fa manana tanjony ny hitanao izy. Alleluia. Inao fa tsapanao le izy zao. Dia zao amin'izay betsaka ny olona te hiova ary ianao zao le te hiova. Sasy ianao mangitahita te hiova. Sa tsy zany? Ary manana noho ny sekoly enitsika eto isan'andro sy ny teny manahitra antsika hoe tena rehefa mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia zao dia betsaka ny olona te hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Misy amintsika misy fotoana rehefa maheno teny tahaka an'izao dia tena hoe Jesosy raisiko ny fanapahan-kevitra fa manomboka androany ohatra tena ajaniko le sipasipa, ajaniko le fitsangajangana, ajaniko le fagostinana, ajaniko le fakalana, ajaniko ny fahatezeran-dava, ajaniko ireo toetra ratsy izay voateny eto foana e. Zay mahatsara le sekoly. Amen. Manahitra anao ara-potoana amin'ny zavatra tsy mety ataonao satria Andriamanitra tena mifantoka aminao ary manara-maso akaiky anao ary manana tanjona anao izy rapitso dia avelatra tonga androany ny teny mpanitsina mba hisy iovanao mba afaka ho ataony izay programanao anao rapitso. Amen. Dia zao le izy dia tena tian'Andriamanitra ianao tena hiova ary betsaka ny olona tena te hiova ary tsika dia mila toy izany mihitsy. Mila miova mba hatratra ny ohatra ny fahatanteran'Andriamanitra. Amen. Fa maninona? Nareo ve tsy mahatsapa fa indraindray mbola miverina le zavatra ataoko hoe fahazarana ratsy. Ary misy fotoana izy ireny rehefa tsika mavita azy zao tonga saina hoe ay moa tena tsy nety iny nataoko iny. Ary misy karazan'olona eny mety misy amintsika eto fa mety misy amintsika mety any amin'ny piaino na hoe any amin'ny manodidina any izay manaraka antsika. Misy karazan'olona tena te ho afaka mihitsy fa tena mangataka an' Jesosy izy afao apio fa tsy mety afaka ary tsy mety tafala amin'io faratsiana bloquen'ny fitahiana sy tsy ahafahan'Andriamanitra mitahantsika io. Dia zao le izy. Andriamanitra anoro antsika androany mba afaka anao. Amen. Dia mila fantatrao fa tianao Andriamanitra ary mila raisinao ny fitiavan'Andriamanitra anao. Alleluia. Satria ahoana izy ny ten'Andriamanitra ny fitiavana no manarina fahotana maro. Misy karazana fahazarany ratsy sy fahotana izay mety tena efa nizahantsika tamam-bavaka sy fadikanina sy tena nanaovantsika karazana etsim-pinoana mihitsy miala atongavantsika mandrakariva eto amin'ny sekoly fa tsy mety afaka fa zao ny afaka an'ilay izy avelao Andriamanitra itianao fotsiny dia ho afaka io. Satria nisy karazana fahalemem-Petera zay tsy afaka mihitsiny na dia efa niaraka tamin'i Jesosy azy izy nahita ny fahagagana tokony ho resy lahatra be ne Petera hoe tena lehilahy tena zanak'Andriamanitra marina. Petera anie nahalala an'izany hoe tena zanak'Andriamanitra marina ianao. Fa nisy karazana fahalemena anie tsy nety afaka tamin'ny Petera mihitsy raha tsy nanokatra ny fony Petera tena amelan Jesosy ity azy dia le ora farany tamin'izany fotoana raha tadidinareo hoe Petera hoy Jesosy tapaka tena misy zavatra tena mamatotra sy mbola fahalemena manangejy ianao tsy hoe manala baraka amin'ny Petera koa raha miteny izany fa fantatsika fa efa niova izy. Amen. Fa tantarena izy mba ndraisantsika lesona sy anatra. Amen. Dia hoy Jesosy tena mbola misy zavatra mamatotra anao tena ohatr'izao dia tena nitsotrony Jesosy ny marina io tsy ahafahanao mandroso. Zay hoe mila miala amin'ny faratsintsika. Amen. Io tsy ahafahanao misitraka sy miaina amin'ilay programako aminao. Io tsy ahafahanao mandeha lavitra arak'ilay teny teo.
io tsy ahafahanao misitraka ny fakasitrahako, io tsy ahafahanao misitraka n'le fombako anao sy programa hitondrako anao. Dia zao Petera, tena tia avy ianao. Amen. Alleluia. Dia ozy Petera hoe ianao malala fa tia ianao. Dia jerevy tsara fa tena nanao izay fomba rehetra Jesosy entina naporofona amin'ny Petera, fa tena tiany Petera, ary izay fitiavana tsapany Petera izay, amen, no natonga amin'ny Petera nandray décision sy fanapahan-kevitra ka niala tamin'ilay karazana zavatra fahalemena matetika nitranga sy afaka tamin'ilay fahalemena. Amen. Angamba tsapany Petera le hoe Jesosy izay izy nietrehitra hoe tena bedy izy, ary izay vao tsy isan'ny mpianatra tsony, fa tsy bedy ary mbola isan'ny voaray foana. Fitiavana zany. Hitanareo, tena tiantsika Andriamanitra ary tena tiantsika Jesosy. Ohatranao moa ny endrika izany fitiavan'Andriamanitra anao zany, mila fantatrao zany. Amen. Mety maro amintsika nefa malala hoe Kristy mato antsika. Ok, marina izay fitiavan'Andriamanitra antsika izay. Ndola tombontsika vetivety hoe tsarovy tsara. Na dia ilay Andriamanitra ny teny aza hoe andeha isika hamorona olona hitovy endrika amintsika, dia efa fitiavan'Andriamanitra anao zany. Tsy nisy anie ianao raha tsy izy nanapa-kevitra pisy ianao. Amen. Nanomezany ianao fofinainy, fitiavan'Andriamanitra anao zany. Amen. Amen. Namoronana ny zavatra rehetra mba tsy hoe aloha no foronina voaloha dia tsy hahita. Tsarovy, Andriamanitra dia misy ho anao. Alleluia. Misy izy ho anao. Fa tsy ho an'ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra natao ho anao, fa ny zavatra rehetra tsy rarahin'Andriamanitra zany. Asa nazonareo zany. Raha misy ny tena ifatoan'Andriamanitra amin'ny zavaboary rehetra, zavaboary ny tany sy ny lanitra, fa zavaboary koa ianao, zavaboary ny anjely, fa ianao koa zavaboary. Fa zao, raha misy ny tena ifatoan'Andriamanitra, ozy le teny eto foana, dia ianao. Amen. Endriky ny fitiavan'Andriamanitra anao zany, dia avy aloha Andriamanitra tianao. Ianao zany nomboko izao mila mahatsapa fa tianao Andriamanitra. Ary ianao zany mila mahatsapa noho izay fitiavan'Andriamanitra anao izay, mamoaka an'izao fanambarana izao, manandanja amin'Andriamanitra ianao. Ahoana ny ilazako fa manandanja amin'Andriamanitra ianao? Amen. Rehefa niodintsika, dia fantatsika tsara ilay tantara fa ho averiny amin'ny laon'ny tony tsy misy oringana ny zavatra rehetrarehetra. Fa noho ny fijoroanao amen. Dia tsy nifohanany indray le nifohanany indray le hoe safodrano, fa zao tsy maintsy noho ny aminao dia hotehirizina indray ny zavatra rehetrarehetra aloha. Amen ve zany? Jereva samy voaritsika sy ny anjely, dia ilay anjely nivadika Losifera zany na demonina na devoly, fa izy tsy nahazo famindrapo fa tsika nahazo famindrapo. Dika zany fa tsisy tokony antony hamoron'Andriamanitra ny zavatra rehetra raha tsy ho amin'ny tanjona sy antony hamorona anao. Amen. Na ny anjely izay voary kreaturan'Andriamanitra izay tsy tokony foronina raha tsy ho amin'ny tanjona namorona anao. Zany anie no mahatonga, alleluia, zany no mahatonga ny anjely manompo atsika. Amen. Manompo atsika ny anjely satria ny antony natonga an'Andriamanitra namorona ny zavatra rehetrarehetra dia noho izaho sy ianao. Izany no natonga an'ilay devoly izay namitaka atsika, ary rehefa avy namitaka nampahory, lasa nomena atsika ny fahefana sy hery ambony noho ny ananany, ahafahantsika mamotika sy mandrava ary manohatra azy. Za tena mampahery atsika amin'ny anaran'i Jesosy, raha isan'ny fitiavan'Andriamanitra anao izany, dia mifatoha amin'izany. Alleluia. Alleluia. Za manokana nisy fotoana ry havana, zavatra niainako teo amin'ny fiainana ity, nitaiza tanora, zanak'olona tanora, sahirana, anankiroa izay ahako. Dia ny zavatra nahagaga dia zao, tena tiako zareo ireo, dia tena tamin'izany fotoana, efa lehibe moa zareo amin'izao. Dia tena hoe, tena tiako tena tiako. Dia magaga tena hoe ohatran'ny hoe miangatra mihitsy amin'ilay fitiavako anazy satria lasa ohatran'ny hoe tsy dia ifatoha kokoa aza ny zanako sy ny tao-tokantranoko noho ry zareo, petraka tao aminay mihitsy zareo tamin'izay.
dia lasa nisy tsy hoe olana fa lasa ohatrany hoe tsapan'ilay vadiko mihitsy ilay izy tamin'izay hoe teny ianao manao fity miangatra amin'ilay zaza ao izy satria ilay zanaka ao nateraka ao ohatrany tsy dia tianao fa manindro eo tianao be dia ireo miaraka amiko foana naiza ohatrany hoe alehako tena hoe misy fotoana tena tsy avelako mihitsiny dia izao izay ny zavatra nitranga taty aoriana ilay izy tsapako navela ny fanamasinao fantatra hoe ohatr' izany aho izy rehefa tia ianareo dia ohatr' izany aho rehefa tia ianao amen. Andriamanitra tia antsika tena mifantoka amintsika. Andriamanitra tia antsika nanome antsika ny rehetra avy aminy mba ho antsika. Andriamanitra tia antsika mijoro ho antsika. Andriamanitra tia antsika amen misy ho antsika maharitra ho antsika. Andriamanitra tia antsika manara-maso antsika foana ary tsika ny fatoana tiany indrindra mihoatra ny zavatra rehetra eny mihoatra noho ny tenany mihitsy aza. Alleluia. Tiany tsika mihoatra noho ny tenany. Amen. Tena tiany ianao. Tena tiany Jesosy ianao. Alleluia. Fataro zany dia iaino zany dia raiso zany. Tena tian'Andriamanitra ianao. Tena tiany Jesosy ianao. Amen. Dia izay fahalalanao sy fahatsapanao ny fitiavan'Andriamanitra anao zay zay no hery atonga anao hiova. Zay no hery atonga anao ho afaka. Amen. Dia fantatry Paoly apôstôly amin'izay ilay izy ilay niteneniny Romana 9:7-8 dia izao ny zavatra niteneniny Paoly apôstôly. Tsisy azo oharina amin'ny fitiavan'i Kristy ozy izy. Ary aminao ozy izy tsisy lehibe amiko afa-tsy ny fitiavan'i Kristy. Fantatro sy tsapako fa tia an'Andriamanitra matoa nanolotra ny aina izy. Tia an'Andriamanitra matoa misy ho asy maharitra ho ahy izy. Tia an'ahy Jesosy matoa maty ho ahy izy. Tia an'ahy Jesosy matoa tsy nanameloka izy rehefa hita ny fananota. Tia an'ahy Jesosy amen matoa mbola nitady ahy izy na dia efa niodina taminy ary. Dia ozy amin'izay izy tsisy asaraka amin'ny fitiavan'i Kristy na fahotana na olana na tsifisina na trangan-javatra mampahorona fanenjena na mosary fa amin'ny fisiza rehetra zany dia manoatra ny mpandresy amin'ny alalan'ilay tiana. Ka zao Andriamanitra tianao afaka manangana anao. Manafaka hitanao fataro sy tena laliny fotsiny ilay fitiavan'Andriamanitra antsika. Dia izay ny atanteraka ilay tsisy fanamelohana amin'izao Kristy Jesosy. Satria tsarovy fa na dia manao fahadisoana azy ianao ny fitiavan'Andriamanitra anao. Hitanao ianao ilay manao fahadisoana tsy te hanilika anao izy fa te vao maika izy te hampanakaiky anao aviny aty dia mananatra anao am-pitiavana mba hisy hiovanao. Amen. Reny olana sy trangan-javatra lovantsika ireny Andriamanitra tia antsika ireny. Satria ny fampianarana tantà zaza tsy moramora fa tsy maintsy mianjera. Marina ve zaza tsy marina? Tsy maintsy maratra kely. Tsisy zaza tsy nianjera zany. Tsy haiko moa zanakin'olona tsy nianjera tsy naratra mihitsy tsy te zananazy fa folaka naratra. Ka indraindray ny ady lalovina sy mafy hatrehana fitiavan'Andriamanitra antsika ireny satria ao anatin'ireny Andriamanitra mampianatra antsika. Fitiavana zany. Ary amin'izao mbola tsy avelan'Andriamanitra tsika ho ino moa izy teo? Ho raraka na ho very fa zao mbola mpandresy tsara daholo ao amin'i Jesosy satria tia antsika izy. Mitsangana amin'ny toerana misy anao dia mivavaka ataontsika dia zao amen. Jesosy te ho afaka amin'ireo fahazarana ratsy mahazatra. Tena te hiova Jesosy. Te ho afaka amin'ny faharatsiana izay mbola hitanao. Tena tsory amin'i Jesosy mihitsy tsy le fantatrao fa izay hitanao Jesosy hoe faharatsiana mbola tsy matateraka. Amen. Aza miteny hoe le fantatrao azonao. Indray le fantatsika ohatrany hoe nao zao mietrehitra hoe tena azo le lainga mihitsy ny tena mbola tsy afaka. Nefa Jesosy mbola mahita roa sy telo mihoatra noho izany. Dia andao tsika tsy hamaritra izy hoe le ohatr' izao fa andao le tsotra amin'i Jesosy mihitsy hoe Jesosy ny faharatsiana izay hitanao sy fantatrao fa mbola tsy matateraka sy tsy mampety eo anatrenao. Tsy araka ny sitraponao afao amin'izany Jesosy. Tsisy afakana nefa hoe afa-tsy ny herin'ny fitiavanao rerany. Ndao fandrisitsika izay vavaka izay. Jesosy androany maraina tena misaotra betsaka. Misaotra betsaka manambara fa tianao izay. Misaotra betsaka mampafantatra anay ny ao am-ponao fa tena tianao izay ao am-ponao izay. Manana tanjona sy programa tsara ho anay ianao. Ary ny fisianao Jesosy
no antym-pisinay ary ny fisinay Jesosy dia fisinao ka androany tena hoe Jesosy ninina zavatra mbola matotra anay zavatra mbola faratsiana mbola hitanao Jesosy mbola ato anatinay ninina fantatrao Jesosy fa toetra ratsy tokony hovanay tsy mahasoa anay tsy mamendrika anay ary fantatray fa toetra ratsy tsy mahatanteraka ny fifandraisanay aminao mampisy disadisa aminay aminao fantatrao hoe mahazatra anay le izy tsy anananay fahatsapana hoe tsy mety ane le izy nefa tokony ho tsapanay fa tsy mety mba hisy iovanay sandraisanay fanapa-kevitra iovanay mba hafanao manampy anay manafaka anay amin'le tsy mety amin'le tsy araka ny sitraponao Jesosy asandrato ny tananao dia mangetaheta mihitsy hoe Jesosy oka ny herin'ny fitiavanao anafaka anay androany anadio ny saiko ny fieritreretako ny foko anafaka amin'ireo karazana fahazarana ratsy rehetrarehetra zay fantatrao sy hitanao fa mbola tsy mety ataoko ary amin'ny tendro androany ity Jesosy mangataka ny herin'ny fitiavanao tahaka ny Petera tena hoe Jesosy avelako ianao itiana ndao tsika hiteny an'izany hoe Jesosy avelako ianao itiana avelako ianao itiana tsy maninona ny fanamboaranao tsy maninona ny fantsianao Jesosy avelako ianao itiana ampafantaro ana ny ao am-ponao ampafantaro ana ny alehibe ny fitiavanao sy ny antony fitiavanao Jesosy malalo tsy misy zavatra tiako ho fantatra sy ho tsapa afa-tsy ny alehibe ny fitiavanao Andriamanitra ary tiako ho tsapa isanandro zany fa androany nampafantarinao indray ny apahany sy nitairinao indray tao anatin'izany fanambarana zany za Jesosy ka dia misaotranao izay mankasitraka Andriamanitra ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mitsodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy aleloia raiso ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra ho anao mba hisy hitondrany sy hitarihana anao amin'ilay tena sitrapony sy izay tiany hitondrana anao amen ko satria Kristy maty ho antsika ary maty ho antsika izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany tsy ho velona fa ho an'i Kristy Jesosy tsofoko rano ianao tena any Jesosy tanteraka ary anana fifandraisana sy fiombonana amin'ny Jesosy Kristy zany amin'ny anaran'i Jesosy ny ameny ny fonao dia ny fahatsapanao fa tianao Andriamanitra Alléluia. Tonoko amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fanamasina ilay disponible isan'andro nomena sy ny rana ho antsika amin'ny anaran'i Jesosy hitondra ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatinao. Alléluia. Ary rehefa izay dia ho afaka ianao. Ary rehefa afaka ianao hitanao Andriamanitra amin'ny fitahim-panahy rehetra, amin'ny fitahian-nofo izay ilain'ny nofo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amin'ny anaran'i Jesosy ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra mampandresy anao anatin'ny olana, mampandresy anao ao anatina prisement, mampandresy anao anatina zavatra mety tady akivy anao sy manohatra anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsika rehetra anao hoe amen. Alléluia. Ianao mifanatitra tsika amin'ny anaran'i Jesosy ary aorianan'izay dia tonoantsika ny fahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy eto amin'ity toerana ity. Alléluia. Ny teny rehetra izay voarainao teto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho teny velona ao anatinao, zaka sy hanapaka ao am-ponao eo amin'ny fiainanao. Tonoina amin'ny anaran'i Jesosy mandehana fa ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra miaraka aminao, tarika anao, momba anao. Tsangano amin'ny toerana misy anao dia ndao zaraintsika ny fahasoavana. Alléluia. Teneny misaotra Jesosy ny amin'ny teny fiainana. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao hiaraka aminay satria tianay ianao dia tsy mandao anay naiza misy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra natao izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra natao izao antsika rehetra in Jesosy daholo tompoko.